Haleluya. Falmeraba sikandray ny tena koa amizao fotoana zao raha lasy anabavy a. Amty fotoana mahafinaritra sady fotoana miavaka ty ndray a. Anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ndray a. Itahiany, anambinany, ananganany, ampaherezany asika ndray a ary anomezany valim-bavaka ho antsika tsirairay. Ety ampiandohana dia manona fiadanana ho anao a. Ary isambatan'olona isatokatrano amizao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra mbola nomeny tombosoa indray afahako miaraka amsiketo, afahako ao ampiasainy indray eto androany a, hitondra ny teny, hitondra fampaherezana, hitondra valim-bavaka ho anao. Voninahitra dia ho azy rery ihany. Ary akasitrako koa ny mpanompon'ny raiko ara-pinoana ato amin'ny fiangonana ECI izay nataony filompamorona ny ty fiangonana ty dia Dr. Rina zany a, mbola manome fatokisana andray androany ary mbola manome tombosoa andray afahako mivelatra amin'ny asa fanompona miaraka amsiketo ndray androany. Voninahitra dia an Jesosy Kristy rery ihany. Raha lasy anabavy tadio ny ataosika eto dia mitory ny filazatsara. Ka eto dia manetana anao mba hitombo ndray ny fahazaranao amin'ny ny tenin'Andriamanitra. Hitombo ny finoanao, hitombo ny fijerinao, hitombo ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Tadidy sara ny tenin'Andriamanitra fa ny teny izy dia Andriamanitra ary avy ao amin'Andriamanitra. Ary nataon'Andriamanitra tonga nofo teto tany izany teny zany. Zany hoe lasa namoronana ny aina tao anatin'ny nofo izany teny zany dia izay nampitondraina anaranao Jesosy Kristy, izay namonjena atsika io, izay nanavotana atsika. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia teny mpanavotana, teny pitahiana. Ary tiako hiakatra ho an'ny finoanao androany ndray. Izay teny omenanao androany dia imagineo fa Jesosy zany. Jesosy ny Andriamanitra, Jesosy ny fahagagana, Jesosy no utoriko aminao eto androany. Filaza tsara velona Jesosy. Raha mino an'izany ianao dia aneo zava-mahagaga aminao ndray Andriamanitra androany. Ary ny teny nampitondraina asika teny faminaniana amin'ity volana ity dia hoe volan'ny fiadanana. Volan'ny fiadanana. Ary nampitondrainy lohateny ity live ity androany dia hoe ny fitadiavana an'Andriamanitra. Ny fitadiavana an'Andriamanitra. Raha lasy anabavy, ny olona anankiray mitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra araka ny sitrapony dia azo fiadanana be dia be zany olona zany. Ianao anay zany ary tononoko aminao amin'ny hafaranty volanty dia ameny fiadanana anao Andriamanitra hoentinao andia ny volana ambony io ndray. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jean 14:27 izay teny faminaniana nomena amin'ny fiangonana ECI tamin'ity volana ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana no avelako ho anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Eto dia manambara mihitsy Andriamanitra eto ny fitiavana antsika. Ny fitiavana ny zanany. Za moa matetiky miteny an'ity foana hoe lesona ho atsika raim-pianakaviana, rem-pianakaviana io Andriamanitra atsika io. Tia ny zanany izy, mikasa fitiavana foana izy, mikasa ny ampiadana ny zanany foana izy, isanandro. Indraindray isika zanana, na indraindray koa ny zanaka izay miaina eto androany. Rehefa misy fizahatoetra, misy fampianarana mafimafy, misy kapoka maromaro mba hatonga atsika ahery, ho tonga asika ho volavolaina, ho tonga asika amirapiratra, ho tonga ahatongava ny zanaka amiratra, dia indraindray ny zanaka lasa hevitra tsy fitiavany fandraisana anazy. Nefa tsy zany ny atao hoe ray aman-dreny. Ray aman-dreny dia mikasa asoa ny zanany. Jereo ny izao ataon'Andriamanitra zao efa fatany hoe misy alahelo ny amin'ity tany ity, misy ady atrehatsika eto, misy fizahatoetra eto, misy fakapanahy maro eto. Samy manana ny adiny, samy manana ny fahoriana misy aminazy. Fa hozy izy, ny fiadanako no avelako anareo. Iza moa io miteny an'io? Ny Andriamanitra sika. Jesosy Kristy miteny an'io. Ilay voalazana amin'ny Isaia
hoe rainy fiadanana Jesosy Kristy no io lazaina io hoe aza malahelo anareo, na de eo ary zany ady zany, na de eo ary ny zava-misy, fa hosoloko fiadanana io, hosoloko fiadanany, satria raha ny fiadanan'Andriamanitra raha lasa anabaviny mitoetra ao amintsika dia rava daholo reo alahelo reo, rava ary tsy maintsy mpandresitsika, satria Jesosy no milaza hoe raha mino anareo fa ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo angatana, vao zay tianareo vahana, satria Andriamanitra mihitsy no efa miteny raha lahy sy anabavy. Nohon' zany minoa ianao androany fa hamangy ianao Andriamanitra, minoa anao androany fa aneo ny voninahiny Andriamanitra, minoa anao androany fa anjosaka fiadanana ary ampahery anao tena Andriamanitra androany, ampitsangana anao tena Andriamanitra androany hoe ny amin'ny fitadiavana azy. Andao ary sika iaraka ihira amin'izao fotoana zao iaraka akalaza ny voninahitra azy ary amin'ny alalan'izany hira zany dia tiako anao hisaotra an'Andriamanitra, tiako anao hideran'Andriamanitra, tiako anao akalaza an'Andriamanitra. Andao ary dia vita zay fiderana an'Andriamanitra zay dia hisaotra anazy amin'ny vavaka indray tsika, dia anao vavaka mahery vaiketo sika vo tonga indray ny fitoriana ny teny ary fampaherezana ho anao. Andao ary iaraka hideran'Andriamanitra isika. Meu fiedana no livro do Pecado. Sabe que Jesus não o meu é o que está na Jesus é não. Que está na Jesus é não. Que está na Jesus é um gênero não. Mas ele é na mente. Que está na Jesus é não.
minafa niaraka dera ny akoaka tamin'Andriamanitra ny fanahsika ny vatasika manontolo tamin'iny ira iny ndo amizay arasika isotra n'Andriamanitra amin'ny alala mivavaky. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 33:3 atsy ady ovaliko anao ary anehoaka zavatra lehibe saripatarina zay mbola tsy fatatrao. Tadidy tsara raha lasy anabavy ny lohatenitsika teo dia ny fitadiavana n'Andriamanitra. Ny fitadiavana n'Andriamanitra dia tsy maintsy miteny, tsy maintsy miantso vao mamaly izy. Satria izany hoe mamaly zany misy olona miantso zany, misy karazana teny mivoaka zany. Kandroany izay efa fatatrao ihany dia andao iantso an'Andriamanitra isika. Andao aloha isika isaotra azy, andao isika ampandroso azy, andao isika iantsoantso azy hiasa ndray amin'ity androany ity amaly izay etaeta sika Andriamanitra. Ary anambara izany hafatra zany hoe ny fitadiavana n'Andriamanitra mitondra fiadanana goavana be raha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ihany ny ampiteny anay eto, izy ihany ny amaly izay etaetanao, izy ihany no ampitsangana anao, izy ihany ny anasitrany anao. Asandratarany feonao amin'izao fotoana zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao manome voninahitra anao ndray amin'izao fotoana zao makasitraka tompo ny nanomezanao anay tombosoa ndray amin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny fomba fiasanao izay nampiasanao anay na mangianao anay na nangananao na nasitrananao na nehoanao voninahitra ao nandritry nyity volany ity ndray. Ary efa miafaraparana ty volany ty tompo dia mbola aseho indray zany amin'ny zanakao ndray androany. Atsapa ahita ny fanatrenao ndray androany ny zanakao tsirairay. Mizoro ny banga eto Andriamanitra mba ahita ny tavanao amin'ny alalan'ny teny, ahita ny herinao, ahita ny fagaganao, ahita ny fanatrenao ndray ny zanako amin'ny alalako, amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ity androandroany ity. Ka na inona karazana eloka, ninina karazana efitra isarahana aminao Andriamanitra dia ifonako aminao zany mamindra fo amin'ny zanako tsirairainao. Misaotra tompo, makasitraka makalaza sady arambaraka eto ny falebiazana ny anaranao dia Jesosy Kristy izay anarana lehibe indrindra ary ny rehetra, ny olona rehetra na ny anan-danitra koa, ny anjely ihany na ny eto tany dia mandoalika noho ny anaranao. Ny karazana anarana rehetra izay ibloke zao fotoana zao dia tononiko tompo ho rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Azy ny anjara ny zanakao androany azy ny valimbavaka ny anjarakao androany azy ny fitahinao, azy ny fiadananao ny zanakao ndray androany ho voninahitra ny anaranao. Misaotra tompo, makasitraka tompo fa tsara ianao. Alleluia, amen, amen, amen. Raha lasy anabavy araka ny efa nampanantenako anao teo satria ny tenin'Andriamanitra dia velona. Jesosy misy ny eto amin'izao fotoana zao. Ny finoako hoentiko aminao io dia ny finoako an' Jesosy Kristy satria ny teny dia avy amin'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra. Ka ny teny dia tonga nofo zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany raha lasy anabavy dia miteraka zavatra goavana be, miteraka karazana zavatra maro be izay tian'Andriamanitra anatanterana an'izany. Tonga nofo izy. Misy fotoana koa ny ten'Andriamanitra milaza hoe rehefa ny ten'Andriamanitra dia nisy ny mazava. Mamorona zavatra goavana be maro karazana io ten'Andriamanitra. Zay mahatonga anazy hoe atsoihany dia amaly anareo ary anehoaka zavatra lehibe, saripatarina, saripatarina. Zareo ny ten'Andriamanitra milaza hoe Andriamanitra dia voninahitra ho azy ny manafy zavatra. Ary voninahitra ho an'ny mpanjaka, zasy ianao zany mpanjaka zany no mahafantatra ny zavatra. Satria rehefa ao anatsika ny fanan'Andriamanitra dia possible ny ahafantarasika ny karazana zavatra miafinao amin'Andriamanitra. Kandroany dia ampaherenao ndray Andriamanitra, anangana anao ndray Andriamanitra, anome fiadanana anao ndray Andriamanitra. Hoy izy za teo hoe efa fantatr'Andriamanitra ny misy karazana ady maro be, misy karazana alahelo misy karazana fahoriny atreany zanak'Andriamanitra. Fa izy efa mahafantatra an'io, efa mahafantatra an'io ary efa manana planina ho atsika izy izay hitondra fiadanana ho atsika. Ka ity androany ity dia ho anao izay efa mitady an'Andriamanitra,
izay efa nikasaka an'Andriamanitra nandritra zay dia azo valim-pity amin'Andriamanitra ianao. Za mino am'zany satria tenin'Andriamanitra no etiketo dia izy ny karakaranao eo, izy ny amaly anao androany, izy ny ampitsangana anao androany amin'ny alalan'ny teniny ihany no amarinina. Dao ny amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika izay hitatsika ato amin'ny Amosa toko 5 tsara Andriamanitra tsika. Toko 5 avaka isika amin'ny 4. Hoy izy ny ten'Andriamanitra: fa izao no lazain Jehova amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ovelona ianareo. Amen, amen. Fa aza mitady any Betela na makany Gilgal, ary aza mandroso ho any amin'ny Beriseba, fa ho babo tokoa Gilgal, ary Betela dia tsy ho tonga tsinotsinona. Mitadiavan Jehova dia ovelona ianareo. Amen, amen. Atreo ny vakitsika raha lasy anabavy aza mitady olona, aza mitady zavatra hafa rehefa misy zavatra ilainao amin'ny fiainanao, rehefa misy fahavelomana amin'ny fiainanao. Indrindra moa araka an'izany mitady zany koa, indraindray koa misy zavatra very. Mety mahatsapa anao hoe very fanantenana, mety hoe very vola, mety hoe very anaka, vady amanjanaka, tsy haiko zay zavatra tsapanao fa very amin'ny fiainanao. Fa zao miteny misy Andriamanitra eto mazava, ary te-hiteny izy ny zavatra miafina zany dia izay tsy voasoratra teto amin'ity teny ity, dia Andriamanitra no tokony ho tadiavinao voalohany. Ka tsao aloha ho izy, ka tsao ny fanjakana sy ny fahamarinana. Andriamanitra no katsana voalohany rehefa misy zavatra ilainao amin'ny fiainanao. Aomby ianao amin'izany raha lasy anabavy, ovelona zany olona zany ho izy. Ka izay mahatonga anaty hoe ianao efa mitady an'Andriamanitra io, ianao efa nikatsaka anazy io, dia confirmation amin'ny fiainanao io. Amaly anao Andriamanitra, hitady anao Andriamanitra, rehefa kasanao voalohany izy raha lasy anabavy. Manambara ane izy eto hoe fa aza mitady any Betela ozy izy na makany Gilgal. Misy revelation anatin'izany. Tian'Andriamanitra hoe tsy ho eritreretinao zavatra very io aloha ny tadiavinao voalohany, fa mandolia ianao, mitadiavy ianao na miresaka ianao. Tsy haiko zay fomba hiatsoanao anazy voalohany, mety tsy amin'le toerana na fotoana sy tokony andolianao izy, fa tokony ho teneninao hoe tompo, ianao no fantako, ahitako an'izao zavatra tadiaviko sao. Amaly ianao Andriamanitra satria io teny io dia tenin'Andriamanitra io, ary izy io zany hoe ao anatiny ianao miteny io zany dia efa i Jesosy io mikarakara io, Jesosy no mipoitra eo. Satria mipoitra amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Tamin'ny nofo ny teneniny tato, fa Andriamanitra koa indraindray mipoitra amin'ny alalan'ny anjely izy. Be dia be ny fipoirana ataon'Andriamanitra amin'ny hery samihafa ho Andriamanitra tsika io. Ahitan'Andriamanitra ny ianao ane ilay velona izay tenenin'Andriamanitra io. Ianao ane ho velona ny fiainanao, ho velona ny vady amanjanakao, ahita zay zavatra very zay tadiavinao ny ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha lasy anabavy, hoy izy ny ten'Andriamanitra anankiray izay efa fantatsika ihany koa ato amin'ny Jeremia toko 7:20. Vakitsika manomboka amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Milaza hoe fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo, hoy Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany, ary hiantsoahy ianareo ka andeha sy vavaka amiko, dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia aho hitanareo aho, raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra. Raha lasy anabavy,
raha lasanabavy manome fanantenan'Andriamanitra asika. Mitsaka ianao, manana planina tsara ho asika Andriamanitra, dia planina tsy mitondra loza fa mitondra fiadanana. Ka na inona zany karazana alahelo everinao fa oloza amin'ny fiainanao io, ninina karazana mety everinao fa afatesana amin'ny fiainanao io, ninina karazana banga tadiavinao io, efa misy planina tsara ho anao Andriamanitra. Fa zao marina ny ten'Andriamanitra, ka tsaonareo amfonareo izy dia ahitanahy ianareo, amaly anahy ianareo. Mino fa efa mamaly anao Andriamanitra amin'izao sekonda zao. Amaly anao amin'ny situation misy anao ane Andriamanitra, amaly anao amin'ny valim-bavaka io ane Andriamanitra. Zareo tsara ny ten'Andriamanitra eto amin'ny 11 eto faraparana eto hoe fa tsy loza mba anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary ataoko profesia amin'ny fiainanao zany tenin'Andriamanitra zany. Efa mifarana ny volana izay hitsahatsika amin'izao fotoana zao, izay volana nomena teny faminaniana fiadanana. Ny fiadanan'Andriamanitra ny amin'ity faravolana ity hitobaka amin'ny fiainanao sy ny akonanao, amin'ny asanao, amin'ny fianaranao, ho an'izay mpianatra. Ary izay fiadanana ilainao ane ho tobasana fiadanana anenanao amin'ity faran'ity volana ity. Tenin'Andriamanitra inoy fa velona anatinao zany, zay mahatonga ten'Andriamanitra milaza raha tononoka aminao eto ho anao mitady fiainana ho feno fiadanana. Hoy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana milaza hoe ny teny ho an'izay mahazo an'izany dia aina ho an'ny mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ho azonao ane zany fiainana be dia be zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny alalan'izao live zao raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho anao marary mitady fahasalamana manonona amin'izao fotoana zao, raha azonao fa ny teny dia Andriamanitra, raha azonao fa io teny io ny inoako velona tanatiko satria izy ny ten'Andriamanitra. Raha ny fanan'Andriamanitra nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no ataonareo inonareo ho ao anatinareo, dia izy ny anangana anareo anangana ny fiainanareo. Halleluja. Tononoko zany fa ny teny teneniko aminao dia Andriamanitra Jesosy Kristy ana amin'ny vatanao any ninina karazana aretina, karazana blokazy ambarako ny fahasalamana ho totosy ao amin'ny tenanao amin'izao fotoana zao. Ny blokazy ravana satria sabatra ny tenin'Andriamanitra, tapana ny blokazy ao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho velona ianao fa tsy maty, velona ny asanao, velona ny akonanao, velona ny ara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Amosa teo hoe izay mitady en Jehova dia ho velona zany olona zany. Ary amaly anao Andriamanitra, tononoko fa amaly anao ny Andriamanitra, mamaly anao izy amin'izao fotoana zao amin'ny valim-bavaka izay andrasanao. Andao ary ifaly isika amin'izao fotoana zao, andao iravoravo amin'Andriamanitra, satria izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana hoe izay miravoravo amin'i Jehova dia homeny anao izay iriny fonao. Ny fitadiavana an'Andriamanitra zany raha lasanabavy dia be dia be, be dia be. Tononoketo ny sombosombony, tadiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra, tadiavo izy amin'ny fiderana, miravoravoanao amin'ny fiderana, tadiavo izy amin'ny vavaka mahery vaika isanandro isanandro ampitomboiny vavaka ao, tadiavo izy amin'ny fifadikanina, tadiavo izy amin'ny alalan'ny toroteny, tadiavo izy raha lasanabavy amin'ny alalan'ny fanomezana amin'ny fitiavana, tadiavo izy raha lasanabavy amin'ny alalan'ny firaisankina, fanompona an'Andriamanitra. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Andao sikary iaraka andia, iaraka ideran'Andriamanitra ndray hitady azy iravoravo ifaly aminazy amin'izao fotoana zao. Andao ary.
ize andidiny fitahiana ho anao sy aronao ane Jehova Sunau tukuru fa avalwa Rai tachamen kutaploka Hutaini rami voka ni andulancha sinitsirumtane Fiadana nasifika lina lava nu umene na wachanya Wanti susinibuni na ije Wanti susinibuni na ije Anti susinibuni na ije Wanti susinibuni na ije Wanti susinibuni na ije Wanti susinibuni na ije Anti susinibuni na ije Wanti susinibuni na ije Haleluya. Tsara ny Andriamanitra sika. Mina fa olona salama zao no hitaketo a. Olona be fiadanana hitaketo a. Olona mahazo valim-bavaka no hitaketo a. Ary ny olona anehoan'Andriamanitra ny voninahana mbola aoriany tindray a no hitaketo. Izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe anehoako zavatra lehibe izay sari-patarina ianao io a izay mitady ahy. Inona ny zavatra lehibe izay tianao azo? Inona ny zavatra lehibe tianao fatarina ny fiainanao ka tianao tonga ny fiainanao? Raha lasana bavy, secret goavana be ny fahafantarasika an'Andriamanitra. Ny oraisika io, secret lehibe ny inoasika ny teniny, fa ny teniny dia izy ihany, ny teniny dia Jesosy Kristy, ary ny teniny dia fanamasina. Haleluya, ny fanamasina no mitondra n'izao teny zao ao anatinao, eo amin'ny fiainanao raha lasana bavy. Andao sika ary isotra an'Andriamanitra fa tapitra ny fotoana sika. Raiso ny tenin'Andriamanitra fa velona izy. Raiso ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy izy. Raiso ny tenin'Andriamanitra fa izy ilay mpanjaka ny mpanjaka ao an-danitra ao. Ary izy ny mpanjaka n'izao rehetra zao. Izy ny manodidina izao rehetra zao. Izy ny manapaka ny fahefana rehetra. Inona ny fahefana ilainao? Fahefana ara-panahy ve? Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny finoanao fa ny teniny zao tonga aminao zany. Inona ny fahefana ilainao? Any amin'ny fahendrena, amin'ny fahalalana. Raiso zany ary tononoka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fahefana izay ilainao ananan'Andriamanitra sika arabola, ara-pamatsina amin'io projenao io, tononoka aminao zany ho tanteraka aminao. Raiso ny fahefana azahoanao zany.
amin'ny fomban'Andriamanitra ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fiadanana anao mitady an'Andriamanitra io dia tononona aminao zany amin'ity faraparan'ity volan'ity ozy izy zateo miomana ianao fa androsaka fiadanana aminao Andriamanitra amin'ny ara-pananao, amin'ny ara-pahasalamanao, amin'ny akonanao, amin'ny arabola, amin'ny arakasy, raha mpianatra anao, amin'ny fianaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao ary sika ametraka ampelantanan'Andriamanitra indray ty alina ty ary isotra anazy sika. Satria lehibe loatra ny Andriamanitra sika, tsisy tahaka azy, tsisy mitovy azy. Magagy izy lay Andriamanitra velona, izy tena Andriamanitra hoe tsisy mpamonjy afa-tsy za. Ary izy no milaza hoe izay miantso dia ho velona, ary izay mahatsa dia ahita. Raha lasanabavy ianao eo zany, ianao io zany ka andao sika tena isaotry fa mialohan'ny isaorasika azy dia andao hivavaka ho asy ianao sy ho an'ny namatsika zay miasala atory amin'ity alina ty indray zay matory mba ho tanteraka indray ny ten'Andriamanitra hoe andidina sika eo ilay sécurité anjely be deaibe, sécurité miscorta ama be voninahitra anao satria zanak'Andriamanitra ianao, mihoatra amin'ny zanaka président république, mihoatra ny zanaky ny mpanjaka eto amin'ity tany ty, fa ianao lay zanak'Andriamanitra be voninahitra ka mendrika proclamer sika ndray ho voninahitr'Andriamanitra ilay sécurité itoby manodidina eo amintsika dia ny anjelin'Andriamanitra zany. Halleluja. Raha eo misaotra sy mankalaza anao manome voninahitra anao, tompo apetrako ampelantananao ty alina ty, makasitraka anao ndray tompo satria ho izy ny teninao hoe matetika ianao any amin'ny alina, amin'ny nofy na amin'ny matory moa zany no iresanao koa amin'ny zanakao. Miresa amin'ny zanakao ndray tompo, mandefasa hafatra amin'izay tianao andefasana azy. Tompo zay dia faly ny iresanao amin'ny fombanao mahagaga, ka kehitriny dia mbola angatako zany ho totosa amin'ny zanakao. Raiky sara indrindro ao anatin'izany any koa dia mangataka koa dia ho totosa amin'ny zanakao ny vavaka natao androany, ny teninao dia ianao ihany, ka hikarakara ny zanakao anao, anangana ny zanakao anome fiadanana be deaibe amin'ity volan'ity satria mitady ianao izy amin'izao fotoana zao. Misaotra tompo na ny miasa na ny matory dia aoka vanginao ka hitoby ny anjelinao ary tononoko ny ranao Jesosy andrakotra na tsirairay ho manda miaraka amin'izany anjely zany fiarovana ho anay. Misaotra tompo makasitraka anao ary misaotra ny amin'ity fotoana ty, misaotra nanomboka tamin'ny voalohany, misaotra ny amin'ny fiderana, misaotra tompo ny amahanao varavarana tsara ho anjanakao tsirairay, misaotra ny anapatapanao ny rozomby rehetra, misaotra ny anapatapanao ny fatitra rehetra, ary mbola mitateraka fa mbola miasa ianao amin'izao fotoana zao ho an'ny zanakao tsirairay. Makasitraka tompo ary anao ny laza, anao ny dera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanao avako za bavaka zany. Amen, amen. Eto ampamaranana raha lasanabavy dia faly satria mahita anao no tahian'Andriamanitra, faly satria mahita anao mahery ary mampahery anao hatrany kasao hatrany Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, fa ho be deaibe ny fahavelomana ataon'Andriamanitra aminao sy ny akonanao satria le izy anie hatrana amin'ny taranaka faramandimby. Tahiana manokana ianao entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho hatrany Jehova andro lava ianao. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko. Amen, amen.